ry malagasy hava malala. Misaotra an'Andriamanitra aho ary inoko fa miara-misaotra an'Andriamanitra koa isika rehetra ny aminazahoana ny fotoana izao lahady hariva izao. Mialatsiny amin'ny fahatarana noho ny lafiny ara-teknika. Eo ny amin'iny fa manoloana ny zava-misy amin'ny raharaha-pirenena dia sarotra ho ahy Kristina Razanamahasoa ny hangina. Ry malagasy mpiray tanindrazana amiko, tsy azo odiana tsy hita ny ezaka na ataon'ny fitondrana na metraka ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana. Tsy azo odiana tsy hita ihany koa ny asa amin'ny hovam-pandrosoana amin'ny ankapobeny izay matimatesantsika rehetra. Tsapa ihany koa nefa fa misy ny tsy tonga lafatra, tokony tsy hifanomezantsiny anefa izany ka eo indrindra no manararaotra ireo fahavalo-pirenena mamboly korotana. Noho izany dia tsy maintsy tandrovana mandrakariva ny fandriam-pahalemana, ny fanajana ao amin'ny mpitondra sy ao amin'ny entana, ny ao amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, eny ny fanajana amin'ny finoana an'Andriamanitra izay lolohavina tapony loha amin'ny alalana fahatahorana azy amin'izay kasana atao rehetra fa tsy ahovariana amin'ny lohasaha mangina. Koa tsy maintsy arovana no sady tohizana ny fampandrosoana sy ny ezaka izay hita mibaribary sy azo tsapain-tanana. Raha tsy ilaza aho afa-tsy ny fidinan'ny vidim-piainana miara-mahalala itsika amin'ny ankapobeny, na dia teo aza ny loza voajanahary dia sy ny zavatra mitranga araka ny geopolitika dia mba tafavoaka mandina ane sika malagasy hoa milaza miara-mahita aho raha hiteny fa ilaina ny fiarovana ny fahafahana miteny, fahafahana maneho hevitra, fahafahana maneho hevitra politika, ny voaron'ny lalàna izany rehetra izany, ary tsy mivoana tamin'izany ny fitondrana izay tarihiny Colonel Mikael. Miara-mahita isika fa misy ny fahalalahana izany miteny izany, fa raha ny sakasakana no miseho sy mitranga dia mitodika amin'ny mpitondra aho fa tsy akasitraha ny lalàna sy ny vahoaka izany. Na izany na tsy zany dia voalohany indrindra dia manameloka aho ny tetika sy ny fikasana hambolena korotana eto amin'ny tany sy ny firenena.
Faharoa magnaraka an'izany, magnameloka ihany koa amin'ny heriko rehetra nitetika ho famonoana filoha mpitondra ny firenena izany, dia ny mpitondra ny filohan'ny fanavaozana mivady, na zovy izy na zovy, na aviaiza na aviaiza izany tetika izany, na iza no mitetika an'izany dia melohina tanteraka. Farany manameloka ihany koa aho ny fampahatrana ny malagasy na amin'ny fomba manao ahoana na amin'ny fomba manao ahoana. Noho izany dia maniry koa raha maniry ny hisian'ny fifampiresahana haingana dia haingana amin'ny samy malagasy madio fo sy malagasy mifamelaheloka. Ry mpiray tanindrazana amiko hita soritra fa nisy na dia izany sasany takonana aza ny fanovana ny ezaka maro samihafa izay erahako manaiky amin'ny maro fa mbola tsy ampy izany ezaka izany. Koa miangavy antsika aho misarika ny fahendrentsika isika izay malagasy, olon'ny fahendrena, olon'ny fanahy, soraty eo amin'ny tantaratsika, ho adiditsika tsirairay avy, ho an'ny tanindrazana sy ny firenena ny hitazonana ny fahamarinana, ny fahatahorana an'Andriamanitra hisy ny fampandrosoana haingana ao anatiny fampitokisana ny fifankatiavana ary ny fanajana ray aman-dreny. Tandremo halaviro ny fampiadiana ny malagasy samy malagasy. Tiako ny mampahafantatra, mampahatsiahy atsika fa tsy mitsangako menatra sika malagasy ny amin'ny fifandraisana amin'ny firenena aty ivelany. Ny reconnaissance internationale no tiako hambara. Tsy tapaka ny fanampiana ara-bola ho an'ny firenena na ny bilatéral izany na ny multilatéral. Tsy tapaka ihany koa ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny vondrom-pirenena maromaro. Koa misaotra an'Andriamanitra aho na tafita ny hafatra izay tokony hampitako amin'ny mpiray tanindrazana amiko sy ny mpiray firenena amiko. Misaotra anao aho, Andriamatoa Filoha PRRM, amin'ny ezaka izay ataonao nareo mivady amin'ny fametrahana firenena vahona. Tsamora ny manao raha fa henoy ny feo rehetra tompoko. Misaotra ihany koa ny vahoaka malagasy tsy vaky volo ny tainako, ho an'ny tanindrazako, ho an'ny firenena.